nodioviko ianao nefa tsy toy ny volafotsy. Efa nizaha toetranao tao amin'ny fahoriana aho. Isaia 9:7-10. Ny metaly sarobidy dia ampandalovina afo alohan'ny voany tena mahasarobidy ao anatin'ny metaly azy. Isika olombelona koa dia hianjadiny fahoriana, fisedrana, fitsapana. Fa izao ireny toe-javatra ireny dia natao mba haneho ny hatsaran-toetra sy ny sarobidy ananantsika. Maro amintsika, betsaka amintsika no sahiran-tsaina, mitebiteby, mitomany anaty vokatr'ireo fahoriana, miverimberina eo amin'ny fiainantsika mandritra ny taona maro. Ny sasany aza dia mandritra ny fiainana mihitsy dia ohatran'ny tsy ialana fahoriana sy tebiteby, aretina ohatran'ny misy kapoka. Ireny rehetra ireny dia anamboaran'Andriamanitra antsika mba olona sarobidy hiantoraka eo amin'Andriamanitra isan'andro. I Joba ohatra lehibe amin'ireny fahoriana ireny. Maty ny zanany, potika ny fananany, izy nianjadiny aretina mivaivay, ny vadiny nandao sy nanaratsy azy. Ahoana no nataon'i Joba? Mo fahoriana ihany va no raisina avy amin'Andriamanitra? Mo fifaliana ihany va no raisina avy amin'Andriamanitra? Misy ihany koa fahoriana nataon'Andriamanitra hahasoa antsika ireny, ka raha tojo fahoriana isika, enina dia mavesatra sy mafy tahaka n'inona aza ny fiantraikany eo amintsika. Aza miala amin'Andriamanitra, miantora amin'Andriamanitra, fa hamonjy ianao izy. Enina dia miantra manaina aza ny fahoriana miatra amintsika, aza matahotra fizaham-toetra izay alefa avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika ireny, mba hahafahantsika mifikitra misandry mpitiavan'Andriamanitra. Aza mamoy fo, aza kivy, aza ketraka, fa eo Andriamanitra mitantana antsika. Natoy ny ahoana tsy rariny atao amintsika, aoka tsy hirehitra fahatezerana isika. Manimba ny tenantsika ny fiheverana fa tsy mety ho tafarina intsony ny fiainantsika. Sady manimba ny fahatokitsika an'Andriamanitra no mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra amin'ny fotoan-tsarotra, amin'ny zava-mahory, ary ampitomboy ny finoana famakiana ny tenin'Andriamanitra. Aza manao teny mahaketraka akory na dia kely aza, fa manaova teny mampahery. Anampy anao Andriamanitra, hanome hery anao Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra averintsika Isaia 9:10. Indro nodioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy, efa nizaha toetranao tamin'ny memy fahoriana aho, nizaha toetranao tamin'ny memy fahoriana, mba hampandresy, hampamirapiratra anao. Mahafinaritra ny hery namana amin'ny maheno hoe, endre ny tanjaky ny finoan'iny lehilahy iny, ny tanjam-pinoan'iny vehivavy iny, jereo ny fahoriana izay niatra taminy, fa iny izy mijoro mahatoky an'Andriamanitra. Ianao zany, izao zany, isika rehetra izany, hivavaka isika. Toy tsara misaotra anao izay, ho zahanao toetra memy fahoriana izay, satria sarobidy eo am-pelantananao. Io namako io rahalahy anabavy izay mandalo fisedrana, fitsapana, mety aretina, fahoriana, fizahan-toetra mangidy ny laozany namana, atao fitsapany fa sarobidy izy eo anatrenao. Ka hisandratra ho amin'ny ambony indrindra no ny toetra tsara, ny faharetana sy ny fiaretana, ary ny toe-panahy tsara araka anao izay tazominay. Taio ny tsiraray avy aminay, arovy izay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.